Fitantanana ny tanàna n'Antananarivo, banky ropotra tsy manam-bola. Commune Maro Karima Mananjary no esorina ny ben'ny tanàna lanim-bahoaka 420 isanjato no soloina ilay miaradi amin'ny fitondrana. Fampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo mitaky vaovao marina ny olom-pirenena. Arivany alarbi fatelo amby ny volana Jolay taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manoloana ny loza ara-pahasalamana nafatesana olona maro sy nampidirana maromaro teny Ambohimalaza dia nanao fanambarana Ampahibemaso ny filohan'ny Repoblika teo aloha Ravalomananamarika. Naneo fiaraha-mihory sy fankahirezana ho an'ireo fianakaviana namoiavana sy marary ny tenany ary manameloka ny tsy fahombiazan'ny fitondranana sy ny tsy fanaraha-maso ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatr'io dia mitaky fampiarana sazy entitra ho an'ireo izay tompon'andraikitra amin'izao loza manjoa ny malagasy sy ny mpiray tanindrazana izao ny filoha Ravalomananamarika ny antsiprian'izay. Voalohany indrindra dia mirary fiononana feno aho ho an'ireo fianakaviana namoiavantina no ny loza ara-pahasalamana teny Ambohimalaza ary mankahery sy mitondra ambavaka ireo mbola miady mafy manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ihany koa aho hoy ny filoha Ravalomanana. Nalahelo ny fianakaviana sy ny ady sarotra atrehan'ny marary dia tsy maintsy ajaina fa tsy ararotana hoy ny filoha Ravalomanana nanamafy. Amin'ny mahafilohan'ny Repoblika teo aloha ahy dia manambara Ampahibemaso tsy tranga tokany io loza io, vokatry ny fanjakana tsy mahomby, ny fitondrana tsy voafehy ary rafim-panjakana tsy voakarakara. Ny tatitra ofisialy voalohany dia milaza fa 1 no maty ary tanora manodidina ny 10 no mbola nahiditra hopitaly satria tena mbola miady amin'ny fahafatesana. Tao anatin'ny fokotany efa marefo no nitrangany ity loza ity. Na eo aza ny fisin'ny tobi-pahasalamana fototra roa. Fokotany 7 amin'ny 12 no mifandray amin'ny tambazotra rano. Fa pompondrano 12 ihany no tena miasa. Fokotany 7 amin'ny 12 no misy jiro ary fokotany maromaro no tsy mahazo rano sotro madio na jiro. Ireo tsy fampina ara-drafitra ireo dia tsy azo iodivirana. Ireny no vokatry ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ho hiatrany ny fanambaran'ny filoha Ravalomananamarika. Ampahibemaso no ametrahako tena fanontaniana tokony hovaliany manampahefana. Inona no tena nahatonga ireny fahafatesana ireny? Sakafo simba, lany daty, tsy tokony ampiasain'ny mpanjifa intsony. Raha eny, inona avy ireo sakafo ireo? Iza no mpandraharaha-panafatra sy mpanjara? Iza ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany sy ara-politika no nanome alalana ny fanaparitahana sy ny fivarotana azy ireo nefa tsy nisy fanaraha-maso ara-pahasalamana? Trangana botilisma vokatry ny sakafo tsy voatahiry ara-dalàna noho ny tsy fampin'ny herinaratra. Tranga fanampozinana, izavy ireo tompon'andraikitra amin'izany. Na izany na tsy izany dia manontany teny sika hoe nahoana no tsy norarahina ireo fampitandremana voalohany na dia nisy fahafatesana aingana aza. Nahoana no nisy laboratoire vahiny iray tao Strasbourg voatendry nefa tsy nisy manampahaizana manokana nanao contre-expertise maleo tena ary fepetra ahoana no nanaovana ny fitiliana ho hiatrany filoha Ravalomananamarika nametra-panontaniana. Nahoana ihany koa ny talemsana ny veille sanitaire de surveillance épidémiologie et riposte eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka irery ihany no nato tamin'ny asany fa ny tena mpanapa-kevitra kosa dia rovana. Nahoana no tsy nisy sazy ara-politika nampiarina avy hatrany? Tsy ilain'ny vahoaka malagasy ny fanaovana serasera fotsiny amin'ny fahitalavitra. Valiteny mahitsy sy mangarahara, fanasaziana ary fanavoazana mivaingana no andrasan'ny vahoaka ho hiatrany filoha Ravalomanana. Mangataka Ampahibemaso aho, raha ireo fambara dia mirona betsaka amin'ny botilisma ny fisehony aretina ka mangataka Ampahibemaso ny isin'ny fitiliana sy ny fanadiadiana ara-pitsarana maleo tena sy azon-drehetra rainy. Tatitra avy amin'ny manampahaizana no amarin'ny OMS sy ny vokovokomena. Mba ho raisina avy hatrany ny fepetra sy fiarovana ary fanohanana ireo fianakavianan'ny aram-bohina tany amin'ny faritra hafa toy ny tany Ambositra, Tomasina, Mahajanga ary Toliara. Ny famoahana feno, ny valin'ny fitiliana tany amin'ny laboratoire, ontra omena tsy misy atakandro ho an'ireo fianakaviana toy nampahoriana, sazy enjana ary tsy misy fanavahana ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra. Ity loza ity dia tokony ho fiandohan'ny fiovana ifotony, fanjakana miaro, manara-maso ary tena miasa.
Repoblika vonin-kanarina sy mandray andraikitra. Mitaky fahamarinana sy ny rariny ny fanajana ireo niaramboiny. Mananjo ny vahoaka malagasy anana ho avy ahafahany misitraka fanjari-tsakafo, rano fisotro madio, famatsiana jiro ary fahasalamam-bahoaka azo antoka ho iatrany ny filoha Ravalomanana Marka. Mbola eo amin'izay vaovao izay atrandry dia nytoy androany ary ahatra rampitso ny fianonana ny avan'ireo namoiny aina vokatry ny fanapojinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Tsy mbola teny antoerana ary andrasana ny akaran'ireo notoriana fampanoavana. Nanamafy ny fitakinany marina amin'ity raharaha ity ireo fianakaviana nanamanjoa. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary ny mbola avatsara. Fianakaviana nanamanjo folo ny tory mahakasika ny raharaha Ambohimalaza no natao famotorana teny amin'ny doyen de juge d'instruction androany. Ireo rehetra voakasika mivantana tomponantoka tamin'ity raharaha namoizana ain'olona maro ity no iantefany ny fitoriana ho ny mpisolo vava azy ireo. Manamafy ny fitakinany marina sy ny fepetra raisina ao aorian'izany ireo fianakaviana voakasika. Iza ny olona torianay, za tsy afaka hiteny anaran'olona aminareo fa ny azoko ambara dia hoe izay rehetra voakasika ao anatin'io raharaha io dia torianay daholo ary averiko tsara. Ny antony mahatonga anay manao an'izao zavatra izao dia te hafantatra ny marina zay, inona marina no nitranga, iza marina ny tompona andraikitra. Eo amin'ny folo zao nefa tonga tany amin'ny zandary dia reo moa zany no tao famotorana aty amin'ny doyen des juges. Fa na izany tsy zany mbola misy olona ao anatiny ataontsika hoe avy nandevina dia misasa reny zany mbola tsy natao famotorana fa mandeha miandalana eo moa le izy. Hatramin'izao tsy mbola tazana teny antoerana ary andrasana ny akaran'ireo notoriana fampanoavana. Ireo fianakaviana nananany maty no akana sy anangonana ireo fanampim-baovao ilaina ho ny fanamafisana. Le olona noenoina zany hatramin'izao dia olona manana ny maty. Ireo olona manana ny maty ireo mazava ho azy tsy nanatrika tany amin'ilay anniversaire fa misy amin'izy ireo ny fianakaviana tamin'ny mbola taty amin'ny hôpitaly mbola afaka ny tantara na afaka ny resaka kely dia ireny zany no anangonana n'ilay ataontsika hoe élément ao anatin'ny dossier aty amin'ny mahakasika anay. Nanaitra ny fomba fiasan'ireo mpitsabo ny mpisolo vavana ireo fianakaviana. Izy ireo zalasipra tamin'ny kitakita nandritra ny fitsaboana raha ny fitarainana. Mampalahelo fa le olona zany betsaka amin'ireo le olona manana ny maty ireo rehefa mitantara n'le zavatra ny ainany tao amin'ny hôpitaly dia mitaraina daholo hoe nikitakitain'ny dokotera tsy nirarahin'ny dokotera. Za d'accord hoe eo le zavatra hitarainan'ny mpitsabo hoe le fotodrafitrasa efa taona maro tsy nisy fivoarana, mety hoe tsy misy fanafody, mety tsy ampy ny olona fa le mikitakita olona anatina fanaintainany kosa. Ao zao misy mitaraina hoe le marary miteny hoe neny mba hitako aketo mipetraka iakinako dia nydroan'ny dokotera hoe ho an'ny marary ihany fandriana dia aveo maty le olona teo am-pandriana. Mba mampalahelo zany zavatra ohatran'izay. Fomba fijeriko izay mety ho diso fa zay ny fomba fijeriko hoe tsy voatery kitakita olona sahala amin'io Raha ny fantatra, alefany amin'ny instruction de second degré ny raharaha aorian'ny ity fakana ambavany tetỳ amin'ny doyen de juge d'instruction ity mialoha ny akarany amin'ny fitsarana ho anelika bevava. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika mampitarazoka ny raharaha ary manome vahana ny tsao sy ny lainga ny tsy filazana ny tena zava-misy marina momba ny tranga fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo eto amintsika hoy ny mpanao politika. Tsy afa-po amin'ny filazana samihafa ihany koa ny olom-pirenena maloana ny zava-misy ka mitaky vaovao marina analana ny tahotra sy ny firoro-tsaina. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsara ny mbola avatsara trany. Miaina anaty tebiteby sy tahotra ny valalabe mandry miatrika ny fiainana andavanandro. Tsy misy vaovao tena mari-potitra ka ahafahany rehetra mitandrina sy maka fanapa-kevitra amin'ny tokony atao. Samy mandray izay manandrify azy ny rehetra, ao ny manatsahatra ny finanana sakafo an-dalambe, ny mpivarotra ihany koa miezaka mandala ny fahadiovana. Tsy afa-po amin'ny vaovao omena azy ny olo-pirenena kanefa azony tanteraka ny fahafantarana ny zava-misy marina. Hatreto aloha zany tena tsy hita izay tena hoe vaovao marina amin'ilay satria ny valin'le le analisy amin'ilay raha hoe inona ny tena antony, inona no nahatonga an'ilay
tsy hita be ihany hoe izany mamoaka an'izay valiny izay ohatra ny andrin'izay tsy haiko hoe miandry inona ny olona raha ny tokony ho izy satria be dia be ny cible amin'ilay izy tsinona fa tsy haiko hoe izany tokony hamoaka an'izay vaovao izay sasamiandrany ny olona amin'ilay izy mampiova mihitsy ko mampitaintaina daholo ny zavatra eny amin'ny tsena raha zao tsy haintsony hoe izany misy pozina izany tsisy asara le tadevana tombona devona araka ny tokony ho izy raha ohatra hoe masaka dia devona araka ny tokony ho izy fa tsy apetratra le pina satria le zavatra famafavely tsy mahagaga raha tonga hatrany amin'ny olom-pirenena ny fitarainana satria na ny mpizara vaovao toy ny mpanao gazety aza tsy malalaka amin'ny fikarohana sy ny fahazom-baovao ilainy indrindra eny amin'ny siatrasa sy departemanta ary ministera voafetra ho an'ny olombitsy ny fahafana mitrandraka vaovao ampitarazaka ny raharaha ny tsy fisiana vaovao marina ary hanomevahana ny tsao sy ny lainga hoy ny mpanao politika azo verina mihitsy aza fa tahotra ny poiran'ny marina no tsy hanomezana vaovao ho an'ny olom-pirenena hoy ny fanamafisana arakaraka zany ny anydininy sehatra voakasika ny fahazom-baovao no mampitarasiko an'ity raharaha ty ary mahatonga ny adevitra marobe eny anivony sehatra ara-tsosialy sy ara-ekonomika sy ara-politika ka ny tsy fisin'ny vaovao marina dia mamevana ny ony sy ny tsao sy ny langa zay mety ao anatin'izy ireo ihany no milalao an'izany satria matahotra ny poahany marina tsika zany eto zany dia manizigizina ny amin'ny tsara ny ahafantaran'ny olom-pirenena ny amin'ilay singa lazaina fa mahery vaika tsara ny ahafantaran'ny olom-pirenena mba azona version mazava tsara botulisme ve satria mampiah ihany trangatany ambositra ny tany mahajanga ny tany antsiranana ny tany tomasina ny tany atsirabe sy ny sisa sy ny tranga teto Antananarivo tootry no mitovitovy le tranga amin'ny fomba fa nihokevitra samihafa sy ny fahafantarana an'le raharaha dia antony mahatonga ny olona miteny hoe botulisme zany miziriziry ny fitondram-panjakana fa hoe fanapozinana le izy dia mba ahafahana zany mahafantatra ny vaovao marina dia tsy misy afa-tsy ny fahamoahana ny fomba ofisialy ny valon'ny fitoliana tsy mahazo vaovao ny olom-pirenena no mbola tapenam-bava ihany koa ka tsy samijoro maneho hevitra sy milaza ny zava-misy marina tsy hoan'ny vahoaka rery na ny sokajin'olona sy ny sokajina andraikitra voakasika rery le izy fa hatraminareo tompona ndraiky mpanjakana anivon'ny antenimeram-pirenena ara dia sahirana dia manampitrotraka ny raha matahora manampitrotraka ny fanaparam-pahefana manampitrotraka ny fanampenam-bava manampitrotra ihany koa ny fampiororona ny famoronana dosie ny fisamborany etseroa dia lasa metery zany ny fanehoan-kevitra lasa metery ny fahafahana mihetsika ho an'ny rehetra na hanao fitaompivavahana ara dia tonga ny amin'y hoe tsy miresaka politika na hanao fivoriana any amina hôtely sy conférence de presse ary dia hoe so dia resaka politika anareo raha miresaka amin'izany anareo na hanao amin'izay mety ho fanehoan-kevitra dia tsy maintsy atrehany eo anivon'ny préfecture zany faiza na tany tany misy an'izany fomba fanao zany raha sy teto Madagasikara lalàna nefa samy maka ho azy araka izany rehetra manoloana ny zava-misy ankehitriny endrika iray manapotika ny fiarahamonina sy ny firenena ka tokony hatonga saina ny rehetra iverenantsika ihany ny manodidina an'izay raharaha teny Ambohimalaza sy fampoizinana ara-tsakafo manerana any Madagasikara izay rehefa avy eo fa hoetsy amin'ny commune Antananarivo renivohitra vetivety isika amin'ity vaovao manaraka ity tsy manambola ny commune Antananarivo renivohitra hoy ny mpanolontsaina ny tanàna iray androany tsy misy afa-tsy 700 tapitrisa ny vola tonga ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune raha tokony ho 70 tapitrisa miliara izany ankoatrio iteradoza ihany koa ary manamafy ny fivangongony fahefana eo ampelatana ny fanjakana foibe ny fakan'izy ireo ny fitantanana ny etratany sy ny hetratrano hoy ny fanamafisany ny antsiprian'izay zava-doza ary endrika iray mampifangongo ny fahefana eo ampelantanany fitondrana ny fanapaha-kevitra ny amin'ny fakan'ny fanjakana foibe ny fitantanana ny etratany sy etratrano IFPB na ny impôt foncier sur la propriété bâtie sy ny IFT eny amin'ny commune endrika maneho fa tsy manambola ny fanjakana ka miroso amin'ny ampimamba sy ny manaoza ny fomba rehetra angejana izay sehatra rehetra mety ahazona vola zany satria maro ny etra makany amin'ny fanjakana aloha zay vao makaty aminay ohatrany hoe ny impôt synthétique tena ela be ary tsy fantatra koa hoe ohatrinona le izy raha tsy fatakina vao azonay misy ihany koa ohatra tsy vitany any amin'ny fanjakana fotsiny ny volanay fa ohatrany hoe ny jirama zao misy hoe taxe sur l'électricité tena hoe zéro izy tamin'ny herintaona tao anaty compte administratif zany raha vao misy koa ohatra hoe ny fonds routier koa zao ohatra
izy a tena sarotra be mihitsy any maka an'le fongité any amin'ny fanjakana izany hoe tsy ampokisana mihitsy zany zavatra io. Ny faharoa dia milaza ry zareo hoe ambany be loatra ny IFPB alainay hoe 3% izany amina commune hafa ny Antananarivo ny 4,700 tamin'ny 2021 io tena renina mafy be fa raha miteny an'izany ny fanjakana dia efa tokony jerevina anazy fa ny anazy koa ka 11% fotsiny ko ka maninona ny anay no alaina. Io zany dia tena hoe mampivangoko fahefana no ataon'ny fanjakana ankehitriny. Tena hoe fahefanany ampelantanana indray no alaina ary tsy manam-bola-tsony angambany izy dia ary foana zavatra rehetrarehetra aty aminay. Natsikafony ity mpanolontsaina ity ihany koa ny momba ny fisitrahan'izy ireo solika amin'ny alalan'ny karatra fanilo. Lavina nakasarotana ny fafan'izy ireo maka lasantsy eny amin'ny tompon-tsolika. Maneho ny zava-misy fa tsy mahatoky fanjakana intsony ny olona, manabaribary ihany koa fa bakiropitra ny komine. Nefa ny rehefa makany amin'ny station service dia laviny station service ilay izy na sarotana. Dia eo zany mahagaga hoe volam-panjakana nefa ilay izy volan'ny commune nefa ilay izy fa dia hoe bakiropitra tanteraka koa zany ny commune no na pompiste na station d'essence raha tsy mahatoky fanjakana intsony. Ilay izy moa ndraindray lasa kolokolo mihitsy hoe atakalo vola ilay izy manana 15% zavatra an'izany fa tena hoe miantsony zara raha misy vola miditra amin'ny kitapom-bolan'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao vokatry ny kolikoly. Raha tokony ampidi-bola 70 miliara ny komina, tsy misy afa-tsy 7 tapitrisa zany amin'izao raha ny fanazavana. Tsy miditra mihitsy ny vola misy mitete ny fomba mafilaza azy izany hoe misy kolikoly zany mandrapatonga ilay izy aty amin'ny kitapom-bola mpanjakana kitapom-bola komina dia tsy raha tokony 70 miliara miditra amina komina aminay dia eo amin'ny 30-40 miliara mahabe indrindra. Izany hoe tena misy kolikoly mihitsy ary tena loza amin'io dia le olona izahay eo amin'ny komina ihany zany no manao kolikoly amin'le olona mividy anay. Dia zany tena loza izy. Izay tena loza izy le olona mividy anao ihany nanaovanao kolikoly satria lazaina fa hoe sarotra be mihitsy ny pitsopitsotra raha komina ka alao karakarainay dia hany le olona mampivola dia loza be mihitsy izy ho an'ny komina. Izay ny eto Antananarivo renivohitra fa ho any amin'ny distrikany Mananjary vetivety kosa indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Namoaka didiny ny filakevim-panjakana eto Antananarivo ny farany herinandro teo fa ny kandida avy amin'ny antokony fitondrana nahazo salanisa 530 isanjato no lany tao amin'ny komina Mananjary. Kandida tsy miankina nefa no nandresy tamin'ny salanisa 480 mahery tao amin'ity komina ity. Efa nolosalorana samboady ary efa nitantana ny komina Marokarima volana maromaro izay. Nampiakatra fitoriana teto Antananarivo ny kandida miara-dalana amin'ny fitondrana rehefa resy tao amin'ny tribonaly tao Fianarantsoa ary izao nandresy izao. Tato-baovao mahakasika izay. Zava-doza ary endrika iray mampifangongo ny fahefana eo ampelantanan'ny fitondrana, ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fakan'ny fanjakana Foibe, ny fitantanana ny etran-tany sy etran-trano IFPB na ny impôt foncier sur la propriété bâtie sy ny IFT eny amin'ny komine. Endrika maneho fa tsy manam-bola ny fanjakana ka miroso amin'ny ampimamba sy ny manaoza ny fomba rehetra angejana izay sehatra rehetra mety ahazona vola. Tsy azo ampiasana zany satria maro ny hetra makany amin'ny fanjakana aloha zay vao makaty aminay. Santiolany tamin'ny zavanisy tao amin'ny komina Marokarima iny. Fentseham-pony vahoaka ao amin'ity komina ity rehefa namoaka didiny teo anivon'ny filakevim-panjakana fa tsy ho ben'ny tanàna n'ity komina ity intsony ny ben'ny tanàna lany vahoaka tao an-toerana. Nambaran'ity rafitra ity fa disqualifié i Marco Diamel, kandidany tsy miankina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna faranteo. Olona efa nametrahana samboady sy efa niasa tao amin'ny komina i Marco Diamel izay noesorina tsy ho ben'ny tanàna izao ka ny kandidany Irma Raindray natao lansy napetraky ny filakevim-panjakana ho ben'ny tanàna ny Marokarima. Nambara fa nanao kolokolo-pifidianana ity ben'ny tanàna tsy miaradia amin'ny antokony fitondrana lany ity ka antony esorana azy tsy ho ben'ny tanàna ary ilay miaradia amin'ny fitondrana no napetraky ny fitsarana hitantana ny tanàna amin'izao fotoana. Famonona ny safidy-mahoaka izao hoy ny fanazavana. Sady sy ny zara t-shirt sy ny zara casquette sy ny zara vilany be sy ny zara ino rano zaraiko taminareo vava sasy marina
nefa de mbola nifidy ana nareo ka raha nyresy izy de nitoriny tagny fa hoe zao nizara vola tamin'ny fidy candidat unika zany izy tato Maro Karima sisy olany faninana fa izy raika ny vonina manontolo ny safiditsika rehetrarehetra io sisy nanakery aby vatinareo tonga tagny amin'ny fianaran-tananarivo zay ny antony nahatonga anazy lany satria ny calculena hoe ho vonina aby ny bureau de vote tato agnatin'ny commune Maro Karima bureau de vote 5 aza dignonareo fa bureau de vote 10 agnatin'ny commune ty tato fa ny 5 de nandreseko dôlodôly fantatrareo angamba zany de ho vonina ho ny bureau de vote agnatin'io 5 io di nentanjona fogna volominy de rehefa sy nagneky an'igny fisarana tao amin'ny fianarasoa de nagnakatra tagny Antananarivo izy nivoaka ny didy na izao saraina raha sy naregny fotoana namoana didy zany ane zavatra nisy ere olona ny kasa amantsika sediny commune ny vahoakany Maro Karima manoloana ity tranga ity saingy voafehy izany raha ny antotanisa azo de nandresy ny candidat tsy miankina mifagnomba Marco Diamel izay nahazo vato 470 faingo 520 isanjato raha toka 530 faingo 570 isanjato ny Animan avy amin'ny Irmar izay napetraka etantanany commune amin'izao fotoana zao io na eo aza izany nilaza ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Firaisankina Mamiaza Charlot fa anony asa fampandrosoana any Maro Karima marary asiany le raha tena marary sekana lay mpagnay ao agnano hoe aha amera Marco andako mba izava ny ebokebokany manina hitondra ny Maro Karima io teo anareo izy ka sy navita raha awa nana tam'izay mba nikitinao député zao ny fanapahan-kevitra ny raisinareo lahy ho tontosaiko aby ny fampanantenana nataoko tato agnatin'ity commune ty misy biny nampanantenana ny fokotany iny zigny fokotany Saramiadana ho ataoko igny ary ampio Marco fa Ambohimagnarivo misy ziro nampanantenana Marco taty ho ataoko regny ary misy lakana zay namenay aty aleo kosa azava any mifagnomba le lakana tompoko fasiany commune raha mamoaka didy kosa nefa commune eo mako le mahasamihafa anazy hoe sisy mahazo mampisaka fasy commune hosontonoko ny lakana ho asarisiny ka raha lany Marco mierigna ty ndraiky lakana fagnantenana nataoko taminareo ny kabary ao hoe raha lany Marco de hovitaiko ny bureau commune de amafisiko retany ho rendagnitra ho regniny manina koa fa ho amboariko ny bureau commune amin'ny 2026 ampidiriko agnatin'ny siady de hovitaiko amin'ny anjara siadiko io bureau commune nangorododogna be io avy Andriamanitra sy andriny manina andriny Marco Zagnahary io tompoko mizaha mandondogno fa ny olombelona mizaha miakatra ka raha samy mandeha an'ity tany ty milaza anareo fa sy mahalasa lavitra sy mahasoa ny fahefana nombotana ny dogny raha ny fantatra efa be ny tanàna teo aloha saingy tsy lany bahoaka intsony ity namoahany filakevi-panjakana eto Antananarivo didy hitantana ny commune Maro Karima ity endrika ahafantarana ny fanitsakitsahana ny zo-bahoaka sy ny demokrasia ao amin'ny commune Maro Karima ny zava-misy ho iatrany ny solombavam-bahoaka andrasana ny fivoaram-baovao iny vaovao avy any amin'ny distrikany Mananjary ihany koa no ivadiantsika ao anatin'ny pejiny politika vetivety zary fandre matetika eto amintsika ankehitriny na eny anivony tambajotra serasera na eny anivony fiarahamonina ny voambolana hoe mamono afo eo anatrea ny fanapahan-kevitra raisy ny fanjakana manoloana ny olana misy eto amintsika tsy mahagaga isany satria betsaka loatra ny laingana fafy nataony mpitondra hatramin'izay any ka tsy mahatoky azy ireo intsony ny vahoaka malagasy hoy ny mpanaraka andraram-pirenena afaniry Razafy Manantandry ndo rahatsika ny antsipriany izay miakatra ny vidim-piainana na misy fitarainam-bahoaka dia fanampiana tosoka no ataon'ny fitondrana fa tsy ny fanamafisana ny famokarana sy ny fiarovana ny toe-karena amin'ny ho avy lavitra no atao mitokona ny mpianatra lakrimozena sy fampanantenana lava no asetry ampilamina ny raharaha mitranga ny olana eo amin'ny setry ny angovo mivoaka ny fampanantenana fa misy an'izao megawatt ho vokarina atsina aroa maro no mahatsapa fa fanafenana na famonoana afo fotsiny izany
ary miariary tokoa fa rehefa tapitra ny fampandriana adrisa dia miverina amin'ny lohan'ny indray ny olana. Fitondrana Facebook sisa no misy eto fa tsy misy fitondrana miorina amina fotom-pampandrosoana sy paikady mazava. Dia tsy gagitsika zany raha ohatra ka hoe miasa amin'ny alalan'ny Facebook sisa le fitondram-panjakana satria izy no heverina zany fa mandamina ny fiainan'ny malagasy ny fiainan'ny firenena. Satria koa rehefa tsy mimenasehatra zany haneho hevitra malalaka amin'ny toerana ahafahana maneho hevitra amin'ny alalan'ny liberté sy ny démocratie sy ny zon'olombelona, ny sokajin'olom-pirenena, ny fikambanana, ny syndicat, ny vondrona politika dia any amin'izay tambazotra heverina fa ahafahana maneho hevitra izy zany maneho hevitra amin'izao fotoana izao. Dia mafy be le faneho-kevitra zany amin'izao fotoana izao ary tsy mamerariny amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny zava-misy any amin'ny tambazotra sosialy ary io faneho-kevitra any amin'ny tambazotra sosialy zay raha ny lojika dia mitarika any amin'ny fidinana an-dalambe. Io ny atahoran'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dia lasa misavoritaka izy ireo dia miasa mafy ary misainvestira amina communication zay mamono afo. Io anefa dia misy limite ny famonoana afo. Na itsy fa nirazafy manantany ny laza fa izay zavatra mipotra eto dia lazaina fa tsy tokony ampidirina politika kanefa fanapahan-kevitra politika no noraisina ka nahatonga ny vahoaka malagasy ho tradoza. Ny mpitondra no zatra manaroroatra ara-politika ny fahorim-bahoaka ka ny hafa no soketaina rehefa te hanampy ny piraitan'ny razana. Raha miresaka ianao ny base toliara dia hoe aza ampidirina resaka politika izy fa fanapahan-kevitra politika ny raisy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandimana ny amin'ny fiandrianam-pirenena, ny amin'ny politika ekonomika ary ny amin'ny politika fitantanana ny tontolo ny arena-kibon'ny tany no nandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny fitondram-panjakana momba ny base toliara io. Raha miresaka raha ny jirama dia ohatran'izay ihany koa purement tena resaka fitantanana ny orinasa-panjakana io fa aza ampidirina politika fa resaka politika mpitantanana ary politika mpanonganam-panjakana taoriana 9 na potika ny jirama amin'izao fotoana izao. Ny resaka TVA 20% voizon'rareo aleo tsisy resaka politika fa mpanao politika no voy amin'izany amin'izao fotoana izao hoe rehefa tsy mahavita mindrana dia aza mindrana any amin'ny banky fanapepona foana zany ny misy ary tsy vitan'izany fa raha miresaka tsika ohatra fandamina atsena ka raha mba te haneo hevitra mpanao politika dia hoe aza anaovana politika dia ohatran'izany ny trangan-javatra misy amin'izao fotoana izao. Efa nahafoizany olona efa 30 mahery ho an'ny tetra-Tananarivo, tany Ambositra efa nahafoizany olona maro be ampolony, tany amin'ny faritra hafa ihany koa. Dia hitaza-potsiny ve ny mpanao politika tsy afaka haneo hevitra ve ny mpanao politika fa raha olona fotsiny tsodraony amin'ny hoe aza ampidirina politika fa izy ireo zany afaka miresaka amin'le raharaha amina angla politika amin'ny famonoana hafa ara-politika fa ny mpanao politika tsy afaka hiresaka mihitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mitaky fanovana fomba fijery sy fomba fiasa vaovao ireo olom-pirenena raha mamono afo fotsiny hatrany ny fitondrana dia hijanona ho afo mirehitra hatrany koa ny fitarainana sy ny fitakiana satria tsy misy vahaolana maharitra ho ihany ny faneho-kevitra. Mila samy teny rehetra satria satrin'ireo mpitondra ny anginan'ny malagasy mba ahafahany manao zay daniny kibony eto ho hiatrany hifanira zafy manantany. Iverina vetivety ao sika ny fahapozinana sy fanapozinana ara-tsakafo mitranga eto amin'ny firenena sika amin'ity vaovao manaraka ity. Iray volana mahery aorin'ny loza nafatesana olona raiky amin'ny 30 teny Ambohimalaza manjaka ny fahanginana tsy misy ny fepetra ara-pahasalamana no raisina ary manjavonjavona ihany koa ny fanadiadiana makasika ity raharaha ity. Manampitrotraka izany ny tsy fandraisana andraikitra ara-potoana amin'ny fanadiadiana ny tompopety etsy ankilany. Tsy mazava ny fiampangana ireo olona izay notazomina amponja nandritra ny iray volana hoy Vanessa Manonga, iray amin'ireo antsoina hoe mpisintona lakolosy eo anivony tambazotra sosialy. Ankoatra izay dia nanoratra taratasy tany ho an'ny tondrem-panatanteraka eo anivony Sadeka moa ny tenany makasika ity raharaha ity ny antsiprian'izay. Mampanany zava-misy eto Madagasikara hoy Vanessa Manonga raha nanoratra taratasy ho an'ny tondrem-panatanteraka eo anivony Sadeka. Efa herinandro maromaro manko izao hoy izy dia misy pozina mahafaty ka namoizana in'olona tampoka ny fanesesy eto Madagasikara. Raika amin'ny 30 hatreto ireo namoy aina hatramin'ny volana Jona ny makaty ary voalaza fa fanapozinana fahoben'ny seho. Tsy teto Antananarivo ihany ny sehon'izany tranga fahapozinana izany fa hatrany amina faritra sasany. Hatramin'ny androany anefa dia tsy fantatry ny rehetra io akorana tonga fahafatesana io fa tao zary lasa tsy ambara telo.
manampitrotraka ny zavamisy ny tsy fisiana vaovao momba ireo loza amin'ny tatao na fepetra tokony ho raisina ho fisorohana sy ho fiarovana ny fahasalamam-bamoaka. Manoloana izany indrindra dia miantso ny SADC ty olom-pirenena ity mba hiditra tsehatra hitaky ny mangarahara hamantarana ny pozina sy ny antony nahafaty ireo malagasy, hitaky ny fisiana fanadihadiana iraisam-pirenena sy mahaleo-tena. Ankoatr'izay dia nilaza ty influenceuse ity fa nitabataba ny malagasy tao anatin'ny tambajotra sosialy no nanosika ny manam-pahefana nokatra fanadihadiana ny amin'ny fenoasina sy ny mamany. Iray volana mahery teo aorian'ny tranga vao nisy ny fanadihadiana ny tompon'ny fety, na dia izy ireo aza ny tokony voalohany niatrika izany. Olona telo amin'izao fotoana nantoka sy nitazoma atao fanadihadiana amin'ity raharaha ity, saingy mbola tsy mazava ny vesatra hiampangana azy ireo ary tsy mahafa-po ny mpirofona roso efa ho iray volana ty aoriana. Raha ohatra ny fanjakana nieritreritra option na évacuation sanitaire tany amin'ny fahafolony maty izy dia efa nieritreritra an'izay, fa matoa izy tsy mieritreritra an'izay hatramin'izao dia satria raha alefa tsaboana ny ivelany ireo olo ireo dia ho fantatra ny tena mahazo an'ireo olo ireo. Ka ohatsy izy nareo andao tsika no kanioty hanampiana an'ireo olo ireo, le kanioty afaka atao fa ny évacuation sanitaire dia tsy maintsy ny fanjakana ny mandefa an'ireo olo ireo. Tsy nanao an'izay izy hatramin'izao tsy ho ataony izay zavatra izay. Ao anatin'izay nisy olona ny samborina anankitelo lazaina fa hoe ireo ny tompon'antoka tamin'ny fampisaviana ny fety io. Rehefa nitabataba ny tetỳ amin'ny réseaux sociaux, zay vao natao fanadihadiana ny tompon'ny fety sy ny reniny. Zany hoe raha tsy nisy fanadihadiana sy tsy nisy fitoriana le tompon'le fety dia tsy nieritreritra hanadiady an'ireo mihitsy zany izy fa ny coupable amin'izareo dia ireo olona anankitelo izay efa nitazoma ray volana nitazoma atao fanadihadiana. Ny olana dia zao mamato tena ry zareo satria raha ataontsika hoe ireo anankitelo ireo raha io mpimasy io na misavy an'ireo olo ireo ny dikan'izay mila manam-pirofo izy fa any amin'ny mpimasy io le singa mahery vaika. Misy antony matoa ray volana fanadihadiana mbola tsy mivoaka le mpimasy hoe mahoana sa ahoana satria tsy hitan'ny zareo hoe ahoana ny anam-pirofona fa any amin'ny mpimasy io le singa mahery vaika. Hatreto manjavozavo ny fanadihadiana ary mampiahy ihany mpanara-baovao ny zava-misy manodidina ity raharaha fanabozina anara-tsakafo ity. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray manamafy ny fepetra isorana ireo endrika fikasana anaosika sy kolokolo samihafa na tentative de fraude mandritra ny fanadinana baccalauréat. Ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireo ivotoeram-panadinana nanomboka tamin'ity andro fahatelo ho an'ny fanadinana baccalauréat ity. Betsaka manko ireo endrika tsy fanaran-dalana seho teto Andrenivohitra na tany amin'ny faritra nandritra ity fanadinana ity. Mpiadina 30 ohatra no voaroka tsy nahazo fanadinana ho an'ny tao toliara tratrananao osika sy nisolitoerana mpanala fanadinana. Nisy ihany koa ireo voatazona natao fanadihadiana teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny antsiprian'izay vaovao izay. Nandeso ny vaovao ny paritaka ny amin'ny fisina endrika sy trangana kolikoly nandritra ny fanadinana baccalauréat ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fitoeram-panadinana EPP Analakely androany. Ny paritaka ny vaovao fa misy amin'ireo mpiambina mpanala fanadinana no mitaky vola amin'ireo mpiadiny mba hahafahan'izy ireo makatahaka. Mitaky ny pirofo rehetra manamarina izany ireo tompon'andraikitra mba hahazoana manasazy sy mandray ny fepetra tsy iverenany tranga raha nisy izany. Dia izay zany eto dia mangataka mihitsy hoe raha toa ka ianareo manana izay preuve izay hoe tato amin'ny EPP misy surveillantsina ara-dalàna fa nanao izay zavatra izay dia miangavy izay mba omeo anay izay proof izay mba hahafahanay mandray fepetra zao dia zao mandray fepetra ara-potoana mba tsy isy izay hoe fahatarana hoe mety zavatra mbola iseho indray ao aoriana ilay izy. Fa kosany raha ohatra ka hoe tsisy proof tato amin'ny EPP ilay izy fa nitenenina fotsiny dia miangavy ihany koa izay tokony tsy anambara vaovao tsy marina sy tsisy proof ianareo fa tena hoe tokony ho saziana ihany koa zany raha ohatra ka hoe misy olona iray izay mamoaka vaovao nefa tsy marina ilay izy na vaovao lainga na ohatra ka hoe fa niendrikendrehana fotsiny tao amin'ny centre EPP tokoa nefa tsy manana proof an'izay zareo. Resaka eo amin'ireo samy mpiadina no milaza ny fisiny ity tranga ity hoy ny fanazavany mpiadina sasany. Mandovola amin'ireo mpiambina dia afaka mifanory sy makatahaka mandritra ny fanadinana. Miteraka tsy fifantohana amin'ireo mpiadina ny fisiny izany hoy izy ireo satria no enjanona ny fisavana sy ny fiambenana ka na iresaka fotsiny aza dia miteraka tahotra ho an'ireo mpiadina. Lasa ohatran'ny hoe mahazo pression ilay ankizy ao ampianarana ao. Ohatran'ny lasa le jury zany lasa tonga dia hatrany anaty kilotinao ohatran'ny mila ho savaina rehetrarehetra lasa mahazo pression nefa ianao le tokony concentre amin'ny farina iny zany
lasa tratran'izay hatreto aloha aminay mbola tsy nisy nanao an'izay zavatra zay fa tsy fantatry no manaraka ny ankizy koa tsy samy resaka amin'le surveillance satria ohatrany matahotra daholo. Tsy fantako aloha fa tato aminay zao ohatrany tsisy an'izay mihitsy fa tany amin'ny salafa nisy ny teny hoe nisy mandray vola hono. Normalement izy tsy mety aloha satria ohatrany kolikoly ihany le izy. 7,7 ireo mpanala fanadinana baccalauréat eto amin'ny EPP Analakely izay mitsinjara amin'ny efitrano mpanadinana 7. 17 kosa ireo mpiambina mifandimby mijery sy manara-maso azy ireo ary misolosolo isaky ny taranja. Entitra ny fepetra raisina isorohany ireo endrika fikasana no osika sy kolokolo samihafa na ny tentative de fraude ho ny tompon'andraikitra. Arakaraka ny examen satria ny ankizy koa rehefa fantany hoe fa zatrazatra an'ilay toerana izy dia te profite izy satria efa fantapantany ny ankizy, efa fantapantany le surveillant dia nefa mimafy foana izay. Arakaraka ny mampandroso an'ilay fanadinana mamafy an'ilay sécurité zany. Ny lamina tamin'ny akabe ny fizotry ny fanadinana. Olana teto amin'ny foibe mpanadinana EPP Analakely ny tsy fampiny laza adiny na sujet tamin'ny taranja malagasy saingy vova aingana ihany zany ny fanazavana. Namafy aza ny fepetra mahita irika foana ihany koa ireo mpanala fanadinana. Mampiasa finday sy taratasy izy ireo entina manao osika. Nisy tratrana anao izany ka nandraisana fepetra manokana natao amin'ny lycée Zizira Bearvelo. Efa misy dia tena zay tsara aloha zany dia tena confisquena ny telefona ary naovanay PV makany amin'ny eo amin'ny ampandehanany fanadinana izy voatratra aloha zany dia izay zavatra zay tsy maintsy raisinay ny telefonan'ilay ankizy na izay zavatra taratasy hoentiny dia efa voatazona anao dia transférenay makeny amin'ny office izay PV zay. Misy ny telefona ny sasany misy dia taratasy ny sasany. Ankoatra ny teto Antananarivo, olona 12 no tratra ny solotoerana mpanala fanadinana ka voatazona natao fanadiadiana eny amin'ny mpitandro ny filaminana natao Toliara. Mpiadina misy 20 hafa kosa ny navoaka sy natsahatra tsy nahazo manohy fanadinana noho ny fahalatahaka sy osika. Dia nisy ihany ny osika izay natsatsarana mpanao fraude sy natsatsarana mpanao substitution nataontsika hoe mpisolotoerana candidat ka niraisina ny fepetra mikasika ireny mpiadina nanao osika sy nanao substitution reny ka nisy amin'ireny ny avy hatrany dia niroahana ny toeram-pianadinana, misy amin'ireny ny tsy maintsy nalefa tany amin'ny manam-pahefana any amin'ny polisy natao ny fanadiadiana izay mikasika ny fanaovana fisolokiana sy fanaovana substitution na candidat izay. Tolérance zéro izany hoe ampiharina amin'ny rehetsarehetra izay mandika lalàna izay lalàna mifehy baccalauréat izay ny sazy tanjify azy. Ankoatra izay, miteraka fahasairana tanteraka ho an'ireo mpianatra amin'ny famerenana any an-trano ny fahatapahan-jiro indrindra ny amin'ny alina. Misy fotoana tena sahirana be satria ilay mpianatra lesona dia tapaka ho azy ny jiro dia lasa sahirana be mitazona lampe sady mamaky kahie. Fomaraina no mianatra lesona amin'iny no misokatra ny saina amin'izay foana matetika mianatra lesona fa le amin'ny hariva matetika tapaka foana ny jiro. Le anatin'ny plein révision amin'ny hariva iny mihitsy ny tapaka ny jiro dia no nefa efa tratra an'ilay pression hoe mianatra anetsika an'ilay zavatra rapitso. Dia efa rehefa tapaka ny jiro aloha dia matory dia manao réveil maraina be io amin'ny ray amin'ny roa mba anaovana révision. Ny zoma izao no hifarana ny fanadinana ho an'ny baccalauréat ankapobeny raha mbola itony herinandro ho avy kosa ny mpiadina baccalauréat teknika. Araka ny tety andro mpampianarana 5-22 enina 22 navoaka ny ministera ny fianabezam-pirenena amin'ny 9 septambra ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra rehetra eny amin'ny sekolim-panjakana. Hiditra ny voalohan'ny volana septambra kosa ireo mpampianatra raha 15 aogositra ny fidirana ho an'ireo mpandra rantsekoly. Vaovao avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana kosa indray dia nanao fitsidihana ofisialy tany Toliara ny maso ivony États-Unis Claire Pierangelo ny fantoka mafisana ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-sosialy eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis ny dia izay natao ny tany antoerany niaraka tamin'ny fanohanana ny mangarahara ny fanarandalana ary ny fandaharanasa ho an'ny tanora sy ny fiarahamonina ny antsipriana izay. Tsy maintsy manaraka ny lalàna amerikana sy ny lalàna ny firenena mampiatrano azy ireo orinasa sy tetikasa amerikana toy ny Energy Fuel sy ny Base Tuliara hoy ny masovony ny États-Unis raha nitsidika ny faritra Atsimo andrefana niatrika ny fikanando ara-toekarena ho an'ny faritra Atsimo andrefana. Nambaran'ny Claire Pierangelo
fa mampifanakaiky ny Madagasikara amin'ny États-Unis ny fisindreo fampiasam-bola Amerikana no sady mampifanakaiky ny Madagasikara amin'ireo fanarotana rehetra izay ateraky izany. Anisan'izany ireo fandarana asa maro eo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fiofanana ary fifanakalozana fata-daza izay efa nandraisan'ireo teraky toliara maro anjara. Naharitra ny dia masovoa Amerikana tany atsimo Madagasikara ka niona tamin'ireo mpiara-mombonantoka efa nisitraka ireo fandarana asa toana ny gouvernement Amerikana momba ny fitantanan-dra-panjakana sy ny fandraharana ary ny tafa tamin'ireo mainto milaly ny Akademia Raisam-pirenena momba ny fampiarana ny lalàna toana ny Departementam-panjakana Amerikana na ny International Law Enforcement Academy na ny ULEA. Ny resaka momba ny fametrahana tany-tandalana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny ady amin'ny fanondranana voary antsokosoko. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia hiala tsy ho mpikambana eo anivony sampandrarahany firenena mikambana misala ny fanabeazana ny siansa ary ny kolotsaina i États-Unis araky ny fanambarany ny filoha Amerikana amin'izao fotoana izay nilaza fa mitanila ny UNESCO manoloana ny olana eo amin'ny Israely sy Palestine. Intelo amin'izao ity firenena ity no nivoaka ny UNESCO. Nantsiprian'izay vaovao izay. Omaly talata no nanambarany filoha Amerikana fa hiala tsy ho mpikambana eo anivony sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fanabeazana ny siansa ary kolotsaina États-Unis. Naneo ny alahelony manoloana izao fanapakevitra ny filoha Amerikana izao ny tale general ny UNESCO Audrey Azoulay. Hiatra manomboka amin'ny faran'ny volana Desambra 2024 ity fanapakevitra ity izay mifanohitra amin'ny fifanaraha-piaramiasa iraisam-pirenena ka ahina animba ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-mombonantoka maro ao États-Unis. Tsy magaga loatra nefa izao fanapakevitra Trump izao ary everina fa tsisy akony lehibe amin'ny arabola eo amin'ny asany fikambanana raha ny fanambarany tale general ny UNESCO hatrany. Manodidina ny $50 eo ny vola arotsaka États-Unis ao amin'ny vondrona ity. Entsiankilany manamafy ny fanohanana mafiorina ho an'ny UNESCO ny filoha frantsay Emmanuel Macron na dia eo aza ny fialany États-Unis. Tsy miombon-kevitra amin'ny UNESCO i Washington eo amin'ny resaka sosialy sy kultoraly izay mifandray amin'ny ady israelo-palestiniana. Notsopian'ny tale general UNESCO moa izany ary nambarany fa mifanohitra amin'ny zava-misy ny ezaka tena ataony ny fikambanana. Fanteliny zao ny ala tsy mpikambana ny UNESCO États-Unis. Ny voalohany dia tamin'ny taona 1979 fotoana nitondrany Ronald Reagan. Tamin'izany nambara fa akaiky ka ny andany tamin'ny firaisana sovietika ny UNESCO. Ny taona 17 kosa ny fandroany nolazay ny filoha Trump fa mpanohatra ny Israeliana ny UNESCO. Israely izay mpiaradia amin'ny États-Unis ary izao taona 20 izao ary mitovy amin'ny taona 17 ny Anthony Elandy. Hatramin'ny verenan'i Donald Trump teo amin'ny fitondrana dia fikambanana iraisam-pirenena maromaro no nialany États-Unis. Teo ohatra ny fifanarahany Paris momba ny fiovany toetrandro, ny fisitahany tao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, misahana ny fahasalamana na ny OMS sy ny filakevitry ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Izay ny ao États-Unis fa any Gaza kosa indray dia fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina anjatony no nanao fanairana manoloana ny anoanana fahobe miantra amin'ireo mponina any Gaza amin'izao fotoana izao. Miantso amin'ny fanalalana ny fidiran'ireo fanampiana sy ny fampitsarana ny ady avetrany ireo vondrona ireo toy ny Médecins Sans Frontières, ny Médecins du Monde, ny Amnesty International sy ny maro hafa. Ndao ratsika ny tati-baovao mahakasika izany. Tonga amin'ny fetra tsy azony everina ny krizy ara-tsakafo ao Gaza. Very fanantenana tanteraka ireo mponina anatoerana hoy ny sampatrarany firenena mikambana misahana ny ara-tsakafo na ny PAM. Zaza amam-behivavy iray etsy mahery no tratra ny tsy fanjari-sakafo ary ny iray apahatelon'ny mponina ao Gaza no tsy nisakafo tato anatin'ny andro maro izao. Raha ny fampitam-baovao ihany, eloka behivavy ao anatin'ny ady ny fanarotana na fampiasana ny anoanana ho toy ny fitaovam-piadiana ho an'ny sivily ho ihany ny PAM manampatsiahy. Manameloka ny fampanantenana pokaty nataon'ny Israely sy ny vondrona Europeana milaza fa anitatra ny fahazony ireo vahoaka fanampiana koa ireo fikambanana iraisam-pirenena. Tolona isan'andro mantsy no iainan'ny vahoaka vao mahita sakafo raha hita.
mitombo isan'andro ireo mamony aina noho ny tsy fampitsakafo na tsy fisiany anyko hoanina na maty noho ny anohanana na maty noho ny daroka bomba izay no fiainany mponina ao Gaza. Hatramin'ny volana Mey ka mandrak'androany arivo mahery ireo efa namony aina raha nandeha nitady fanampiana ara-tsakafo sy fitsaboana indrindra ireo nanodidina ny fondation humanitaire ao Gaza raha nitatitry ny komisaria ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Tsy ampy zaraina mantsy izay fanampiana tonga any ka voaroba. Tsy ampy zaraina mantsy ny fanampiana tonga. Tsy ampy zaraina mantsy izay fanampiana tonga hany ka voaroba. Entsakilan'izany nilaza ny fondation humanitaire ao Gaza izay feheziny Israeliana fa tsy mitombina avokoa ireo fanakianana sy filazana ireo fikambanana sy ireo mpanao gazety iraisam-pirenena. Milaza ity fikambanana ity fa betsaka ary ampy tsara ny fanampiana. Tsotra ny vahaolana ho ireo vondrona iraisam-pirenena. Sokafana alalaka ny fidiran'ireo fanampiana ara-tsakafo sy ireo fanafody avy amin'ny alalan'ny firenena mikambana sy ireo mpiara-mombonantoka raha ny fanazavana. Manoloan'izao toedrara izao dia voalaza fa andeha any Eropa amin'ity herinandro ity ny solitena Amerikana Steve Off hikaroka fifanarahana ampetona ny ady sy anokafana lalana manokana idiran'ireo fanampiana. Any Tel Aviv nidina andalabe nanameloka ny zava-misy atao fanjakana Israeliana any Gaza ny vahoaka Israeliana. Nanao dia be lafarinina ireo mpanao fihetsikehtsehana sady nilanja sora-baventy. Tsy sahany voaka ny tranony kosa ny Prime Ministra Israeliana ary nahemotra ho amin'ny volana Septambra ny fitsarana azy amin'ny raharaha kolikoly noho ny tsy fahasalamany raha ny vaovao. Tontolo ny mozika roka maneran-tany kosa indray dia nodimandry teo amin'ny fahina amin'ny fitopolo taona ny Iozy, mpanakanto Britanika sady iray amin'ireo olo-malaza indrindra amin'ny gadona roka sy heavy metal maneran-tany no ahafantarany maro azy. Anisan'ireo mpanorona ny tarika Black Sabbath izay tarika ny revolution na ara-mozika nanomboka tamin'ny taona fitopolo sy sivanjato sy arivo moa ny tenany. Ndao raha tsika ny antsipriany izay. Teraka tamin'ny 3 Desambra 1770 tany Birmingham, Angleterre John Michael. Lasa anarana tsy azo kosehana amin'ny sehatra rock Ozzy Osbourne. Nanomboka ny taona 2010 no niady tamin'ny aretina Parkinson ny Osbourne ka izao izy nindaosy ny fahafatesana izao. Prince des Ténèbres no ny antsony maro any Ozzy noho ny fomba fihetsika sasasy tononkirany feno mistery. Ny tarika Black Sabbath izay naoriny niaraka tamin'ny Tony Iommi, Geezer Butler ary Bill Ward dia namoaka hira sy album nisy fiantraikany lalina toy ny Paranoid sy Iron Man. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina nafana na natontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.